Miarabantsika rehetra manona ny fahasoavan'ny tompon'i Jesosy manona ny fahasalamana ihany koa tena important be mihitsy zany amintsika rehetra. Ilaina ny fahasalamana satria raha tsy manana fahasalamana isika dia tsy afaka hiatrika izay tokony ho hatrehantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Andriamanitra tsy tony manome an'izany fahasalamana izany ary efa noentin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa ny rofontsika rehetra ny fanaitainantsika amin'ny alalan'ny finoana no andraisantsika an'izany. Tononona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo Jesosy izay efa hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay. Shalom amintsika rehetra. Ny lohahevitra hitondrantsika famakafakana tsotra an'io sy fizarana fijerena izay sitrapon'Andriamanitra mifanitsy sy mifanaraka amin'izay selon la Bible foana dia mikasika ny religion foot. Plus précisément dia nomeko ny lohateny hoe Barea religion. Misy antony matoa hitondra detay amin'izany ny tenako atao anatin'ity fifampizarantsika sasy feo ity satria dia misy impact be mitondra vokatra be mihitsy eo amin'ny lafim-piarahamonina malagasy ara-tsosialy ara-toekarena ara-batana ihany koa ara-panahy indrindra io le tena point intéressant amin'ity resaka ity lohahevitra ho zaraintsika sy ho fakafakatsika ity hoe religion Barea ity. Tiako ny miavertira mampandre mialoha atsika rehetra sady amintsika izay ataoko hoe sensible amin'ny endrika pub izay ho resahako atao anatin'ity sary sy feo ity satria ny zavatra tsindro sy hita dia de plus en plus hatrany lasa religieux, lasa tafiditra ao anaty fombafomba mpanompoana, fombafomba mpiainana, fombafomba mpivavahana endrika ivelany ny malagasy. Averiko tsara hoe miavertira sady zany anareo religieux, ianareo izay tia manindry sy tia manipika betsaka, ianareo tia seho ivelany, zay mantsy le esprit religieux. Tsindrina be kokoa ny etsika ivelany fa ilay atiny ilay noyau efa andresantsika teto izay dia baraingo be mihitsy ka mialatsiny fa anafotoana anareo anohitoina anareo ity lohahevitra izay ho resahako ity. Iroso asika asa raha tadidinareo tamin'ny fotoanan'ny coupe du monde de foot natao tany amin'izareo firenena mpanan-karena tompon'ny pétrole tany Qatar. Nisy fotoantsika teto ny resaka ny célébration Mbappé, ny comportement Mbappé, ilay célébration nataony isaky ny mahafady baolina izy dia lay novoaboasantsika hoe miendrika biby lava, serpent, ouroboros, ilay biby lava nanana ny
nanana an'ilay fofinaina tsy mety maty. Zay no nitondratsika ny fanazavana. De io biby lava ouroboros io a ilay mihinana ny rambony ary manome cercle vicieux indéfini zany. Zany hoe hitanao tahaka ny hoe manoritra faribolana ianao de tsy misy fiafarana. Dikan'izay dia misy signification an'ny vie éternelle. Lazavaintsika tamin'izany fa io bibilava ouroboros io a dia ampiasain'ireo occulte antiquité égyptienne, tontolo ara-panahy zay efa manana ny siècle avancé be mihitsy par rapport am'izao génération zao, satria mbola tsy nisy akory ny informatika, mbola tsy nisy akory ny savant, mathématicien sy ny physicien, dia efa nahavita nanangana ny pyramide ary zareo ireny dôme amin'ny alalan'ny calcul d'angle izay tena précis ary ao anatin'ny akasarotana lalina be mihitsy. Fa par rapport am'ilay hoe venin'ilay bibilava ouroboros sy ny intelligence an'ilay bibilava amin'ny maha naturany menarana azy, lalina be zany zavatra resantsika izany dia tafita siècle des siècles en avant zao génération zao ny intelligence ny menarana nafahany nanjanaka ny vahoaka hébreo nafahany ny dominer tamin'ny alalan'ny androm-panjakana matanjaka anakefatra any amin'ny bokin'ny Daniel. Miresaka an'ilay colossopée d'argile isika, ny liona, ny bera, ny bera, ny orsa, ny léoparda ary ny fanjakana romanina, colossopée d'argile. Hatrany hatrany nafahany nanangana an'ireny dôme isan-karazany pyramida sy ny sisa be da be zay tsy takatry ny saina hoe ahoana ary kanefa tsy nisy akory ny resaka mathématika, tsy nisy ny physicien, tsy nisy ny resaka calcul d'angle, tsy nisy ny équerage compas, tsy nisy ny moyen sophistiqué tahaka ny intelligence artificielle iainantsika am'izao. Fa ny fiampitan'ilay ADN tao amin'ny menarana, la intelligence an'io bibilava ouroboros io no ny ampita ary efa nanapaka tamin'izany. Dia tao anatin'ilay hoe célébration any Mbappé isika dia nanambara hoe pourquoi Mbappé matanjaka be izy miazakazaka be ary toy ny olona dopé izany guerrier mihoatra amin'ny rehetra endrika Goliata sy ny sisa be dia be. Fa izay lay semence an'ilay bibilava ouroboros mi usurpé an'ilay serpent caducé any amin'ny bokin'ny Nomérie, nanandratana ny menarana, varahana tany anefitra, nafahan'ny zanak'Israely nanana fiainana indray, fiainam-baovao indray rehefa nanaikitra azy ireo ny menarana sy ngedin'ny fahafatesana, miresaka sy miteny avokoa zany parabola resantsika izany. Hitantsika ihany koa tamin'ny alalan'ny tao anatin'ireny coupe du monde de foot tany Qatar ireny, nosalorana akanjo i Messi, ny signification avokoa ireny, ary lay akanjo nasalotra azy dia akanjo na mpanjaka, ary ny nampiakanjo azy sy ny salotra azy dia ny mpanjaka ny mpanjaka ity amin'ny plan izao tontolo zao ity, plan mamona, satria zareo Qataria dia fantatsika tsara ny domaine sy ny tanjany financièrement, ny tanjany ihany koa économique, ny tanjany image eseho any amin'ny religion ihany koa. Miteny daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, miteny daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, ary sika izay no isaorako an'Andriamanitra tsy to ny anaran'i Jesosy Kristy no entiko misaotra, satria ny
zavatra zaraintsika ety amin'ny pejy sy ny zavatra voaray atsika, ny zavatra izay afatra ampitenen'ny tompo atsika sy afatra en même temps isika mandray ihany koa, dia afatra izay mampiditra atsika amantatra ifotony en deux tailles dia tsy prian'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny piège ny démonie isan'andalany avy anetsefatsefaky ny teny sy ny pratika mpiainana sy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Zay no isaorako ny tompo Jesosy nanomezana atsika an'izao pety zao sy hanomezana voninahitra azy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Alleloia. Dia ny hoe Mesia haitsika ihany koa ny signification an'izany. Ao amin'ny tontolon'ny foty efa niresantsika ihany koa fa nisy an'izany roi Pelé izany nisy an'izany dieu de foot zany Maradona. Ary izany no antony hitondrako rappel anio ny amin'ny hoe ny foty dia efa lasa religion fa tsy compétition tsotra intsony tsy resaka hoe fifaninanana tsotra, resaka sport tsotra, fanatanjahantena, fa efa religion mihitsy satria misy zavatra be da be mihodina ara-panahy, araka ny mamona, araka ny seho, araka ny endrin-javatra isan-karazany mirazotra amin'izay maha religion azy izay ny foot. Dia amaraparanako an'izay sasiteny zay dia be da be ny spectateur mpidera tahaka ny reny hitanareo reny le mpidera any anaty fiangonana ireny mihira midera mamaky teny dia eny amin'ny mpanao publicitaire be da be isan-karazany manodidina ny terrain sy mandravaka ny kianja, misy teny misy publicité izay mifono message subliminal ny ankamaroany tsy misy fampirisihana ny olona tsiraray avy hitodika amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy fantoka amin'ny herin'ny filazoan-tsara fa izao tontolo zao avokoa. Dia ao anatin'izany ihany koa ny resaka culte de personnalité amina joueur anankiray dia félicitena ny joueur anankiray rehefa mamiratra sy misongadina, mena azy ny ballon d'or, mena azy ny soulier d'or, mena azy ny sy ny sisa be da be, fa izany rehetrarehetra izany dia plagiat ny filazoan-tsara avokoa. Ao amin'ny baiboly aza adino fa miandry atsika ny satrim-boninahitry ny fiainana, miandry atsika ny satrim-boninahitry ny fiainana, fa ao amin'ny religion foot kosa dia misy ny soulier d'or, misy ny maillot, misy ny fanamina zany, misy ny ballon d'or, misy ny gant ho an'ireo goal izay miendrika sy ny sisa be da be ny médaille, ainsi de suite. Dia aza adino ny rakotra prix d'entrée miendrika 10 ihany koa zany. Dia aza adino ihany koa ny fiangonana, ilay stade marevaka sy mirety mahazaka olona amanalindaliny maro, mega church. Dia ao anatin'io stade io mihirahira fiderana izay ilay hymne national na ihany koa ilay hymne hirairain'ireo supporteur mpanohana ny ekipany avy hitantsika izany rehefa mandeha ny any Wimbledon, ny any Angleterre, ny any amin'ny Amerique latine iny ho fanohanany ny ekipany. Religion daholo zany, plagian'ny religion daholo zany, plagian'ny fiderana izay tokony ho atolotra an'Andriamanitra tsy toa dia atolotra ho amin'ny foty. Betsaka ny azo ambara, efa nanambara isika ary mbola nanambara foana isika ho voninahitr'Andriamanitra tsy toa. Ny anton'ity pub ity dia mamerina manindry isika fa mizotra makany izao tontolo izao amin'ny fametrahany ny stratejikany ho famerena, ho famarinana. Zay ny voalohany.
mizotra makany izao tontolo izao amin'ny fametahana vy mahamay, fametahany marika, veriko tsara, fametahana vy maimay de plus en plus aletika ao an-tsain'ny génération sy ny tanora ny fitiavana foot. De raha mandinika ianao anzazakely vo mitsiry amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia manana idolâtre. Tanareo any tsefatsefaka ny match izay ataoko hoe manandanja amin'izay fitenenana hoe manandanja izay, de ohatra hoe misy an'ireny le joueur fatadaza izay misongadina araky ny fanasongadina azy sy ny tanjon'ireo mpanasongadina azy, dia il suffit fotsiny anao mitape ao amin'ny tambajotra, ao amin'ny tranokala internet, dia mahita olona mandohalika miadoré en plein match André Messi, Ronaldo na joueur hafa. Zany hoe tafalatsaka any ampon'ilay olona mihitsy ilay fiankofana religion. Eto de tiako ho avahanao tsara hoe atraiza ilay efipetsin'ny satana misintona anao tsikelikely ahatonga anao ho mpiankin-doha sy ho mpiondrika ary tonga pidera ao anatin'ilay religion foot. Be da be ho anareo no choqué tahaka ny efa fahatezeran'ny be sy ny maro izay efa tezitra tamin'ny pubatsika tany aloha rehetra tany. Fa ny marina dia tsy maintsy ambara sy ampahafantarina antsika. Mamarina sy mamery izao taranaka izao ary zay mihitsy ilay tanjon'ny démonie. Religion foot. Ho tonga religieux amin'ny anton-javatra anankiray izao taranaka izao, dia lasa miompana ny fitiavany, lasa miompana ny fijeriny, lasa miompana ny senti-pony manontolo. Misy mihitsy tonga hatrany amin'ny irréparable mamono tena satria tellement lasa tena ao daholo ny momba ny fiainany rehetrarehetra. Soratra masina nefa dia miteny anaka atolory ihany fonao osy Kristy Jesosy ny olona kosa manolotra ny fony any amin'ny religion foot, religion miendrika football na zavatra hafa ihany koa. Manaitra ny saitsika zany, mampita message amintsika ihany intelligent démonie ary avancé be mihitsy izy amin'izay intelligence an'izay ho famerena, ho famarinana, avarina izao taranaka izao. Ka ho ia hoe ao anatiny ve ianao, sa ho ianao mitongotra ho ilany efa tafiditra any, zay tongotra ho ilany zay fotsiny any analanao an'izay sarotra maika fa hoe nitongotra ho roa mihitsy nefa any ianao mihitsy ilay efa pidera ao anatin'ilay religion foot, ianao mihitsy ilay efa mpandorakitra isaky misy foot dia tsy misy hésitation mihitsy idépenser ao anatinao hatrany amin'ny filokana. Kanefa minimum de choses tokony efaina ao an-tokantrano ohatra hoe kosin-jaza na zavatra ohatran'izany, sahirana be mihitsy ianao ary malaina be mihitsy amin'izany, fa raha milahatra amin'ny besoin ny foot izany dia ny foot ny prioritaire. Réflexion zany apetrako amintsika izany hatrany hatrany ny maillot. Sa ianao efa tafiditra amin'ny resaka idolâtrie mihitsy, miankohaka ankolaka na mivantana mihitsy. Raha ny témoignage any amin'ny religion Baréa, ny amin'ny layomby izay logo, ny amin'ny stade izay nafaty olona be teo Mahamasina, ny amin'ny club de supporteurs mpidera, ny amin'ny mamona mivezivezy ao any rakitra alohan'ny mpijery be da be ny toetra be liala rehetra, ny corruption anatin'izany miodikodina betsaka
ajanoko ohatreo satria andratra ny fony maro dia hoia hoe efa mahazo toerana sy mamakatra manisy faka eo amin'ny firenena malagasy ny religion foot ny religion barea par rapport amin'ilay sasy teny efa noresahako sy nambarako tany am-piandohany dia ataovy ny comparaison ataovy ny famakafakana tompoko aza ento-po ataovy ny fandiniana de jereo isateny ny fanazavako rehetra de apetrao am'izay ny fanontaniana hoe aiza ny tongotrao efa ao anatin'ilay religion foot venao aiza ny fonao aiza ny antom-pisinao sy ny antom-pisentonao zao ianao a efa voaringotry ny religion barea fotoana izao afahanao a manao rétrospective jeritodika auto-analyse ilainao zany fa miaratsy zao fiainana zao miaratsy zao fiainana zao raha maka teny soratra masina vetivety isika vakitsika ny tokony Filipianina toko faefatra andiny faefatra atombokotsika amin'ny andiny voalohany ary am'izany raha lahy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy sady malalako no mamanà Paolo no manambara eto fifaliko sy satroboninahitro tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako message izany ho anao ihany koa hoa m'intercepter antsika ny filazantsara ny epistily tomoera tsara ao amin'ny tompo isika io le fanontaniana napetrako teo hoe aiza ny tongotrao am'izao ny anankiray sa izy roa mihitsy sao efa ao amin'ilay religion barea eto anefa ny filazantsara mi-intercepter antsika hoe mitoetra aiza ianao ao amin'ny tompo samy mamaly any am-pony any isika tsiraray avy andiny faharoa mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sintike mba iray saina ao amin'ny tompo izy lay firaisan-tsaina ao amin'ny tompo fa tsy miray saina any am'izao tontolo zao miray saina any amin'ny fisotrotoka miray saina miray latabatra any amin'ny fijangajangana miray saina ao amin'ny religion foot barea ny firaisan-tsaina izay fananarana tsy indriny ny filazantsara mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sintike mba iray saina ao amin'ny tompo miraisa saina ao amin'ny tompo ianareo isika izany mila miray saina ao amin'ny tompo alleluia jereo tsara ilay passage ery amin'ny andiny voalohany soratra masina de miteny hoe satroboninahitro io Paoly fifaliko tomoera tsara ao amin'ny tompo miraisa saina ao amin'ny tompo zany eo amin'ny tompo daholo ny zavatra rehetrarehetra andiny fahatelo eny mangataka aminao koa aho ilay tena mpiara-miasa amiko manapia azo rovavy fa niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba amin'ny kilemeta koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokyny fiainana lay fifanampiana amin'ilay fitoerana ao amin'ny tompo ao amin'ny firaisan-tsaina ao amin'ny tompo dia conseiller ny soratra masina mifanampy dans le sens hoe ahoana afahana mitahiry an'ilay satroboninahitra sy afahana mampandroso ny asan'Andriamanitra afahana indrindra mitodika amin'ny fiainana mandrakizay ilay fifanampiana dia référence sa fiainana mandrakizay foana fa tsy fifanampiana dans le vide ohatrany hoe fifanampian'ny politicien fifanampian'ny vonjy tavanandro ohatra na vonjy ranovaky zany hoe maimaika be na hoe ny tinambara am'izay hoe ao anatiny hoe tsy maintsy fa misy filazantsara mihitsy manosika atsika ny fiarahana mitoetra ao amin'ny tompo sy ny fiaraha-miasa ary ny firaisan-tsaina ao amin'ny tompo daholo fa tsy any amin'ny zavatra hafa
veriko indray zao tontolo zao na religion resantsika eto hoe ny foty zany. Andiny ny fahaefatra eto ny tena ampitana mesazy amintsika: mifaly mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifaly. Aoka fantatry ny olona rehetra ny fandaferanareo efa mbiakaiky ny tompo. Mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifaly hoy Paoly. I message farany io amboniny fitoeranao amin'ny tompo ny firaisan-tsainao amin'ny tompo ny fifanampiana ao anatin'ny fiaraha-miasa dans le sakafona hoe sitrapon'Andriamanitra ny asan'ny tompo izay référence mampitodika antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy izao tontolo zao. Dia eo amboniny zany rehetrarehetra zany mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifaly. Mifaly eo amin'ny tompo fa tsy mifaly amin'izao tontolo zao. Mifaly amin'ny religion foty, mifaly amin'ny religion barea, mifaly amin'ny culte de personnalité sy ny fiankofana amin'ny zavatra ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra fa ao amin'ny tompo ny conseil ny filazoany tsara hoe mifaly isika. Ia teo hoe anohana anareo ity sujet resahako ity, betsaka itsika ny sensible ary tsy vitsy ny mpino mampanahelo fa mbola voasaringotry ny io religion foty io. Ary rehefa detaillenao sy décortiquenao élaborenao aminy ny herin'ny filazoany tsara santionany Filipiana toko faefatra ny resantsika teo référence any amin'ny religion foty puba izay resantsika dia mandeha amin'izay ny tsindriteny isan-karazany hoe nareo fanatika, nareo borné, nareo tersaina, nareo sy ny sisa rehetrarehetra. Mazava nefa ny soratra masina hoe ao amin'ny tompo ihany ny fifaliana, ny fiaraha-miasa, ao no mitoetra, ao no sy ny sisa be da be. Safidy io rahalahy sy ranabavy. Ary izay eto amin'ny pejy dia mizara foana nininona teny marary zany anareo nininona teny fanesona, nininona teny fanambanina, nininona teny tahaka izany. Bref, esprit le izy samy mandeha amin'ny itsiny avy. Ka mino fa misy afatra mafonja voarainao na dia somary natafotoananao sy nankararo ny fonao izay fanambarana izay. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy ambara simba ny taranaka, simba ny religion foty ny firenena malagasy. Ny anampiko azy dia hoe d'un côté dia voulu ihany koa io zavatra io satria niarana hita isika tamin'iny match ny Barea sy Comorine nandresy zany malagasy rosoray ny score dia après an'iny dia calme dans le sens hoe voatsindrona somnifère sy voatsindrona anesthésie ny vahoaka malagasy dia matory dans le calme total mandry mananaretina. Adinony any délestage, adinony any rano tapaka foana, adinony ny halabato an'izay mangalabato, adinony ny insécurité, adinony mivavaka sy manankina ny fiainany andavanandro fa dia merci Barea zay lay religion foty. Dia misy mihitsy any mitondram-bavaka andro manalina ny Barea mba ho tafita amin'ny coupe du monde fa jamais izy manokana fotoana mba hitondram-bavaka ho an'ny ankonany, hitondram-bavaka ho an'ny vady aman-janany, hitondram-bavaka ho an'ny tenany. Hitanareo amin'izay ilay erreur izay, hitanareo amin'izay ilay hoe atraiza no nampidiry ny démonie tao anatin'ilay religion dia ny dévier ny satana petit à petit en possession lente ho any amin'ny cible famerena fahaverezana ilay taranaka, ilay mpino, ilay olona fa tsy conscient izy, mandeha tsy kelikely io jusqu'à ce que hoe efa atera-tateraka ilay olona amin'izay fotoana izay zay dia tsy manana moyen intsony fefa en possession any fanaratsy tateraka sarotra ho azy ny anala tena amin'izay. Ka ny message dia zaraina amintsika foana afatsika
mamakafaka sy mandinika zay hitanay no ambaranay a zay tsapanay sy renay no laizainay a matetika nefa ny fanambaranay ho ny mpianatra hoy Jesosy Kristy izay ihany koa tsy raisinareo. Ny mpitoroteny a toko faraiky amby folo andin'ny fasivy a no amaranantsika azy a mifaliry zatovy teny mbola tanora areo ka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fatandranao ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao a nefa aoko fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao a amin'izany rehetra izany. Zany teny fananarana amin'ny bokin'ny mpitoroteny zany a hoentin'Andriamanitra ho tsaraina izasy ianao. Samy ampamoahana amin'ny ataony avokoa isika rehetra, ampamoahana amin'ny soatsika isika rehetra, ampamoahana amin'ny tenitsika isika rehetra. Za par rapport amin'ny zavatra zaraiko a dia ampamoahana amin'izany ihany koa. Tianao Jesosy a rahasoatsika rehetra makasitraka veloma tompoko tandrema fa fetsy ny démonie ary ny religion foot parea dia arantirantiny be da be nefa tafalatsaka ao anatin'izany sady moyen ihany koa izy io a somnifère, antidouleur, antidépresseur sy ny sisa be da be ampiasain'ireo mpikendry tombontsoa ampatoriany ao any vahoaka malagasy dia matory ao adinony avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ny priorité reo amin'ny fiainana lasa tsy fantantsony fa ilay religion foot a miakoka ao izy a midera ao izy a manankina ny fiainanao izy a ao izy no manao amen ao izy manao alleluia. Tianao Jesosy a mafimafy ny fizarantsika fa mahatsara antsika izany. Veloma tompoko.